Miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny azoma fahatelo ny volana aprily 2024 ity ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao amin'izao fotoana izao iresantsika indrindra ny toetra raha-pirenena ny lafiny sosialy ny somary bana kokoa amin'ity resabe androany ity antony natonga anay nanasa n'Andriamatoa filohan'ny afare malagasy miarabanao Andriamatoa Janirina Rafanomezatsoa. Miarabanao namana marika, miaraba ihany koa ny mpiaino isa-tokantrano, miaraban'ny teknisianina manontolo mandrafitra ny matv ary mankasitraka indrindra amin'ny fanasana dia manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ya, noho izay resaka izay indrindra dia resaka fananantany ny somary ibambana kokoa ao anatin'ity fandarana ity mialohan'izay aloha dia ho resantsika ny toetra raha-pirenena eo amin'ny lafiny sosialy anisa mikaiky tatoato ny mpanao politika maromaro hoe tsy ampy ny fijeren'ny fitondram-panjakana ny sosialim-bahoaka. Ahoana ny fahitanareo avy eo amin'ny afare malagasy an'izay teboka anankiray izay? Indrindra namana marika ny zavatra tokony tsy ho adinoina aloha dia ny fanarenana ny fiainam-pirenena. Iverenako kely le teniko hatrano hoe nanomboka tamin'ny taona 1972 tsika no nisy ny tolom-bahoaka izay mbola tsy voavaly mandrakan'io. Tsy mora ny atidy miandro tao anivon'izay rehetrarehetra izay satria mitombo lalina ny fahantrana raha jerentsika ny izay fahantrana izay to Madagasikara dia anisan'ny firenena izay tena lavitra an'izany. Ny zavatra tsy afienina nefa namana marika dia hoe manan-karena ity firenentsika ity ary be manam-pahaizana sy be olona milaza azy ho mpitarika raha isika angamba no ho ampitaina ny firenena fa isika ny firenena be président indrindra. Président moa zany hoe filoha mpitarika fa ny mahagaga nefa mandrakandroany dia tafalatsaka anatin'ny firenena. Ny zavatra tiako tenenina dia tsotra hoe io dia ny olana dia hoe le fanazarana hatramin'izay fotoana nalalako nanarahako ny tantara-pirenena sy nijereko ihany koa ireo arsiva rehetra izay manamarika izay tantara-pirenena izay dia zarina omena amin'ny alalan'ny fangatana vahoaka malagasy. Izay zavatra izay zany rehefa misy ny fifidianana na kaikaiky ny fifidianana dia tolorapotsiny na ihany koa ny zavatra anankiray izay hita dia ny hoe le ketrano trano ilay avandrakoto sy avandrabe fa ny zavatra tokony ho fantatritsika sy ampafantariko ny vahoaka malagasy io dia ny hoe ny zava-doza indrindra anie dia zao hoe misy atody be dia be izay mbola tsy foy mandrakandroany manoloana n'izay zavatra rehetra teneniko izay. Ny tiako ambara dia zao nahoana ny fiazakazaka ny fitondrana misy ankehitriny dia zavatra tsotra ny tiako tenenina hoe ny olona nagoavanao anatin'izay rehetrarehetra izay anie dia ireo atody izay napetraka tao anatin'izany rehetra zany raha tsy ireo avy eo tsika hiditra amin'ny resaka aditany ohatra. Io aditany io anie tsy hoe tamin'ny taona 2015 nisy azy fa ny zavatra tokony hojerena ankehitriny tsy manana an'izany système apitatra tantara zany tsika. Mifanontaniana petraka androany ho an'ny rehetra izay mijery ny matv dia ny hoe izy amintsika tsirairay avy ary anio no anontany ny taranaka ho avy ny zanany ho an'ny 2.9 malagasy dia hoe inona no apetraka ao an'ny taranaka raha ndray tsika n'ilay hoe taloha ariary mahazo tovakena mahazo hena mahazo vary androany ohatrinona nkapoaka amin'ny vary ary ohatr'izay hoe fiatraika ny sosialim-bahoaka io dia zavatra anankiray tsy nijerena mihitsiny. Jereo tsara fa ho an'Antananarivo manokana dia hoe tery dia tery ty tanàna an'Antananarivo ity telo tapitrisa miaina ato anatin'ny renivohitra izay tokony hipetrahana olona efatretsy araky ny fahaizan'ireo mpandalina. Dia izay zavatra rehetra izay no miteraka ny olana ohatrany hoe ny ambotaiazy mitondra drano zita angamba tamin'ny gazetiny sio anio angamba dia hoe misy trano ravaina indray noho ny kanalina noho ny nanorina trano eny ambony kanalina. Eto anefa dia zao hoe isika mifangoraka raha jerentsika zao ny zavatra nandalo tamin'ny rivo-doza teo dia fanampy ny malagasy fa ny zavatra anankiray hoe misy trano koa ravaina eny antsefatsefany eny izay tsy misy akory ny domazy. Ny olana dia hoe nangonina natao atao amin'ity renivohitra ity daholo ny zavatra rehetra manara-penitra ato daholo zany natao ny système hoe ato misy an'izany stade Mahamasina goavambe zany aty misy ny palais des sports aty misy ny kianja manara-penitra aty misy ny zone France lasa mihiboka dia mihiboka mihitsy zany ilay tanàna dia lasa mifamotika ny olona samy olona rehefa tsy jereo fa raha misy zavatra anankiray ohatra raisina ny fiainam-piarahamonina mpivarotra charbon eto dia mpivarotra charbon daholo no manodidina azy dia mitovy amin'izay ihany hoe eo ny zavatra tena olana ary zao mampalahelo eto dia miteny za miteny manokana fa ilaina ny toko-panohatra mametraka an'izay ilaina ny démocratie manaiky an'izay satria zay ny resabe fa zao kosa nefa lihery anankiray ve tsy ho azo akambana
manolona fahaizana zay nananao le fahaizana nananao hoe de tsy maintsy ofianao rehefa tsy manana fitondrany ianao de apetrako am'izay foana ny tiako atao zay zay ny dirako manokana ny mialatsiny manonona anarana folomarika ravalimanana manaiky araky asy izy satria maniny le vahoakany hoe tokony hojerentsika fa tsy ny tombosoa personnel ary za miteny a zay zavatra zay fa niteneniko ary tsy miova am'izay hevitra zay na iza faly na iza tezitra de tsotrany ana raha sanatry ny mivavana diny lela ka am'izao fotoana zao mbola isy fanonganam-panjakana eto Madagasikara de tafalatsaka ny anatin'ny tena kizo mafy de mafy lonony ny zavalisy te olo rehetritsika satria misy olana goavana ka io zany ny zavatra etsoko hoe hoan'ny fijerinay de hoe tsy hitako zay olana tsy raha iasa de samy miandry n'izay fifidianana demokratika mifanatona de mifampiresaka hoe ahoana ny amaanalizy satria ny olana de zay ny ny olana zavatra rehetra ambadiky ny korotana de mahazo aina foana ny teratany vahiny lasa mahazo tombontsoa foana ny avy any ivelany de ohatrohatran'izay fijeriko na manamarika hoe io tokony ampiasaina ny herim-po-bahoaka ampianariny reo vahoaka reo iary iasa ahoana ny asan'ireo de ahoana ny ampiasany ny herim-pony ahoana ny afahana manamora n'izay rehetrarehetra zay be deabe ny tany mipetrapotsiny fa raha zavatra tiako tenenina de ny hoe eran-tany de be dabe ny commande na resaka vokatra avy eto toerana misy orinasa avavety eto toerana afaka mamokatra n'izany rehetrarehetra zany de zay zavatra zay zavatra teneniko hoe tokony hojerentsika tokony hodiniantsika hoe ahoana ny afahana miactivien zay rehetrarehetra zay ampiasany vahoaka ny herim-pony fa tsy hoe iandro toloram-potsiny eto na lazitsika fa hoe mahantritsika satria mieritreritra foana hoe fiovana fanaiova ary zay ny zavatra anakiray tena pitaiko ho an'ny vahoaka hoe niza mpitondreo tsy maintsy miasa ianao vo mihinana aloha tsy misy an'izany hoe anao de hoe iovandray ihany na de mety ho tsaratsara ny fiainana diso zany fa ho an'ireo le fa zatra manao resaka politika amina tsy mihinakanina va de manjana ratsy politika de zay zay no mahatonga azy eritreritra foana hoe anao fitaovana politika fa ho an'ny vahoaka tsy maintsy miasa ianao vo mihinana maly nisy fivoriana anakiray tany amin'ny firenena mikambana nandiniana indrindra n'izay hoe resaka atao hoe fandaminana ny tanàna izay ao anatin'izany ny tanànana Antananarivo ary raha nitsikaritra zany eo ampanomanana n'izay hoe habitat 3 zay moko isika eto Madagasikara am'izao fotoana ary tao anatin'ny atrikasa ny arahana tamindreo mpiara-mombonantoka Madagasikara dia tsikaritra zany fa tsy nahatratra ny tanjona tokony hotratrarintsika tao anatin'ny 20 taona ny sesy zay ho anao teboka anakiray mantsy hoe tsy nasina vana loatra zany ny fampandrosoana ny tontolo andrenivohitra satria nomena vana ny tontolo ambany vohitra ary lasa somary hoe nandeha tapany zany zay hoe fampandrosoana zay ho anao manokana ahoana ny fandraisanao an'izay hoe tsy nisy ve fijerenan'izay teboka anakiray zay ary lasa samy maka ho azy ve tsy nisy mifandrindrana milamina teo amin'ny fitondrana ny sesy na tonga n'izay ataoko hoe tsy fahatrarantsika n'izay tanjona izay amiko aloha raha mijery ny tantara Madagasikara raha nomboka tamin'ny taolona 1972 nakaty sy ny zavatra natrehako de tsy nisy mihitsy ny politika tena nanana hoe andeha hijery an'izay fijerevana manokan'izay hoe construction illicite rehefa mandeha ny ianao amin'ireny trano ravaina rehetrarehetra reny de plus de 30 ans daholo reny zany hoe mihoatra ny 30 taona avokoa no nisy indreny fanorenany reny reny kaboraraky reny ady tany rehetrarehetra reny de nandritra ny 30 taona ny olana nefa ny namana marika zao ihany ny ampitsahiviko hoe nandritra an'izay nisy fanjakana foana teto Madagasikara tsy isy hoe tsisy fanjakana zany teto fa nisy foana ny fanjakana na teteza mity io na inona fa ny zavatra tena olana de ny hoe taiza le fampanarahan-dalàna tsy tokony ho avy amin'ny zavatra misy ankehitriny-tsika ary zay zavatra zay lasa tena diso mihitsy ka za manokana ho zay ny karakarainay ny projet exoturbain zay tena tsy resy lahatra intsony mihitsy hoe mbola hifanongana ato anatin'ny tanàna na Antananarivo raha za manokana zao 10 taona na 30 taona ankehitriny miteny aho hoe noaviny zanako tena tsy possible ntsony ny vidianako tany 1 milliard 3 zary eto Antananarivo tsy ahita an'izany koa mandra-pahafatiko ka zay zavatra zay zavatra metrahako hoe le politika akapobeany nandritra ny taona mifandisy ary zay no nametrahako an'ilay difieva nyteneniko tamina onjam-peo maromaro hoe za miteny fa ny be ny tanàna zay ny antony anakiray amaliko ny tonton Raoldinina hoe za de tsotra tsy latsaka be ny tanàna satria manino be ny tanàna zay milatsaka eo ka lany ato anatin'ny 10 taona andao tsika ifakahita eto resaka kajikajy zany fa tsy resaka hoe faminanina kory fa na tiany na tsy tiany de anana olana ny vahoaka androany bio maresy
fa rehefa ravakapitso tsy maintsy hoe omboy zay io zavatra io satria inona ny antony de tsotra efa tany amin'ny taona maro gabraraka ary zay ny manahirana mpitondra kehitriny na mpitondra fane sahirana daholo zay mpitondra teo samy eritreritra olombavao ary mino afa tsisy tsy manana zany hoe fitiava-tanindrazana matoa ianao nandray an'izay hoe andray adidy eto amin'ny firenena mety ho lasa président de transition ianao na président de la république ianao na tsy haiko ramy lehibe amin'ny faritra ianao latsaky ianao na an'izay anao adidy eto amin'ny firenena fa aloha le olana efa tena mivangongo loatra ato anatiny tanan-dehibe tsisy an'izay zavatra zay a de sahirana foana ka iny zany zavatra anankiray teneniko hoe zany hoe mampalahelo e za miteny aminao ary za miteny an'izay hevitra zay hoe mampalahelo a vahoaka malagasy mpifidy filoam-pirenena farateo ngamba zao mihoatra ny roa tapitrisa mifidy azy fa eto tanina rivorevoatra menga fanonganam-panjakana amin'ny alalany vahoaka valo alina na ray hetsy ohatra zany rehetrarehetra aiza zany no safidin'le vahoaka malagasy manontolo satria eto ane raha teny hoe miteny aminao na manamarika hoe raha vao miainga fotsiny sy fifily avy any ambozatovo mandrapatonga ty ambany de rakotra zay le vahoaka valo alina tetamo de zay hoe nilazana fa hoe hevitra ny vahoaka malagasy zay zavatra zay ary zana tsy mankasitraka na iza faly amiko na iza tsy faly amiko za tsy ankasitraka mihitsy zany hoe mbola isy fanonganam-panjakana zany aleo samy miasa de ataovy ny asanao jarena de samy tsarainy tantareto ka ny zavatra iny nalazaina fa mpiaro fanjakana mpiaro fitondrana ny afarina maninona tsotra iny koa de voaliko hoe ny anay de tsotra na ahoana zay tsy maintsy manaiky ny fitondrana misy ankehitriny satria nafari malagasy ny fiarahamonim-pireneny ary niza fanjakana tonga eo na tamin'ny teteza mihitsy zany na tamin'ny oviana de tsy maintsy patoko anay foana satria zay zavatra tokony jerena hoe ny mpitondra fanjakana tsy afaka mihitsy zay hoe tsy tianay ny président bokotany tsy tianay ny fitondrana ankehitriny de tsy aka certificat de résidence zay fa zay zavatra rehetra ny administration toko koa tsy tokony hotahana fa ny continuité de l'état zay mitondra eo de tsy maintsy ray aman-dreny zay mitondra eo tsy maintsy fanjakana ka za manokana zany tsy mankasitraka an'izany hoe misy fitondranao de mifanohatra mpanohatra sy ny mpitondra de nareo raha vao mitenikely de mpomba ny fanjakana tsy maintsy miara-miasa amin'ny fanjakana ny société civile mahazo miteny izy rehefa misy zavatra tsy zakany toy ny tenenana isan'andro fa zay kosa mametraka hoe tsy lozika mihitsy ny andehanana hoe zay tsy forcena tsy maintsy andeha anohatra manana zokeny eto amin'ny tany sy ny firenena koa zay anisan'ny nyparitaka tamin'ny namanjery sy ny vaovao angazety androany ny resaka ady tany teny Antanandrano misy olona anakefatra milaza fa mikasa ny amony tena noho ny hoe fahalasan'ny vahiny ny taniny zareo ahoana ny fandraisanareo an'izay teboka anankiray izy satria ohatrany somary hoe voaresaka foana zay hoe lasa mivahiny ny tany lasa mivahiny ny tany ary lasa mahatonga olana mihitsy ary le izy eo amin'ny fiarahamonina eto mba masoko eto angamba ny etiko reto na manamarika ny anankiray aloha hitatsika ty angambany nojereko voalohany mahakasika an'io satria raha eto ampelatana koa hitako io zay koa no voya zay amin'ny gazety amin'le olona efatra fahalohany amaliko zay de zao hoe nisy fitsarana manokana ny zoma 14 Desembre 2024 tamin'ny valora maraina ny firafitry ny mpitiamana vory mpitsara 2020 ny tsara azy tao amin'ny fitsarana ambony eto Madagasikara de ny zavatra hitatsika eo tao amin'ny fitsarana fandravana didy zao ny didy mpitsarana voaka tamin'izay nanambara fa foana ro didy ao amin'ny fahaenina amby efapolo sy ny raiky amby roapolo novembre 2006 sy ny aenina 184 ny 19 novembre 2010 ary ny aenina 127 ny 26 7 2011 navoaka amin'ny fitsarana ambony ary koa rehefa napahakevitry ny fitsarana teo aloha izay mifandraiky amin'ny tizoti averina ny rotota amin'ny toerany teo aloha araka ny didy 39/RGR /GG tamin'ny 1er févroary 1954 ary apetraka amin'ny tahirim-bola ny sarany zay zany ny didina voaka nyreo mpitsara 2020 atao amin'ny fitsarana tampon'ireo ny zavatra tiako marikena de zao ity noetiko ty koa raha dikako amin'ny teny gasy mazava lay zavatra nyteny amin'le didy teo zany le hoe iverenana ao amin'ny andinin'ny fahatelo ny fihepitaona farany zay angalana ny tany ilain'ny fanjakana voalazany andinin'ny fahatelo ao amin'ny didy mpitondrana ny 9 janoary 1935 de miferana heritaona manomboka ny daty voan'ny didy ao amin'ny gazety mpanjakana official tia gazety tamin'ny gouvernementa tamin'ny didy mpitondrana 039 voalaza teo iny tamin'ny fitondrana frantsay ny olan'io namanamarika de zao raha ny tena marina zany mametraka ny état de droit tsika reto olo reto nanaraka ny lalàna izay miverina fa gasy tena tompo-tanyrazana fa misy teriny tany vahiny zay manjakazaka ary tena nametraka n'izay fanjakazakana zay mihitsy satria tsy manaiky resy eto amin'ny tany repoblika Madagasikara zay ny olana fototra de raha voaka eto amintsika tsy hisy fitsarana ambony noho ny fitsarana tampony
ny zavatra nampalahelo an'zareo zany natonga ny resaka angazety mivoaka Androany Somaly io de hoe efa mivoaka ny didim-pitsarana amin'ny tany eny Tanan-drano efa fala zareo fa miverina satria zay le tady droit mipetraka efa namoaka ny tsara misy 2 aveo indray lasa nisy tribunal tapaka tany amin'ny première instance de zay tribunal zay indray milaza fa ostom eny am-pelatana ny boky titre teny tsy ambaratelo tsara fantatry ny malagasy io tany io tompo koa sady tsy namidy tsy natao antoka no tsy nanaovandry zareo antobola tsy nandraisany vola zany na ariary zay tany ra zany anana ny boky titre mazava io tany io tompo koa de misy fasandrazan'ireo olo reo anakeniny eo ambony ary zay moa zany ny afatra tena ny teneniny izy anakefatra hoe raha izay manokana de safidy amon'ny tenanay satria zany victime de non droit zay nieritreretinay fa fitsarana tapo ny farany ady rehetrarehetra rehefa namona ny didy rehetrarehetra aveo indray lasa misy zavatra tsy lozika ao anatin'izay rehetrarehetra zay de zay zavatra zay zany ny atonga ny zareo hoe tena tsy zakanay tsony ny zavatra misy ankehitriny le izy tsotra de tsotra nyvoalazany tididity heritaona ny nakany ny fanjakana frantsay azy an'io tany io tamin'io 1954 io anaovana voalaza tsara anaovana radio télégraphique zay zany nakana an'io tany io de nalainy io de miteneniny le didy fa afaka heritaona io zany miverina zany hoe 1954 1955 zany miverina amin'ny tompony tany de zay zavatra zay ny olana goavana indrindra hoe atramin'ny androany de lasa olana mipetraka ho an'le izy ka eo le ho anay mpiarony zon'olombelona zay aloha tsy teo tompo marika am'izany hoe misy olona anakefatra milaza mony tena noho ny tsy fatatesany droit lasa mpanao vivirena le malagasy hoe satria tsy tatony tsony le ady de nilaza izy anao an'izay de zay nanantony tsy maintsy nanambaranay retany rendanitra tamin'ny alalan'ny conférence de presse point de presse natonay hoe sao de mba tsy rariny ary etreto io ady io tsisy tsy malalana de rairany tsisy mpanao gazety aloha eto Madagasikara iteny tsy alalan'io tsisy tompony andraiky mpanjakana tsy teny tsisy alalan'io fa io amin'le fandraisana andraikitra ho anay manokana zany io ady io 13 taona fitondrana marobe zany nyfandresy tao nanomboka tsy haiko 13 taona zany efa fitondrana marobe ny nandalo tao de io zavatra io zavatra tena hitanay de tsotra hoe tena rehefa misy tompony andraiky mpanjakana ankiray milaza ny tididity mampafantatra ny tididity manajoro état de droit de ny veriko fa foany ho ady eo Tanan-drano ary io efa misy olona marobe hatramin'izay 13 taona ny dina tamin'ny ady tany eo Tanan-drano izay namony ainy ka ny zavatra tsara mariana zany manoloana ny ady io de ny hoe aleo mba ho jerena tena le teratany vahiny tsy mataty resy eto Madagasikara zay ny fondy zay ny olana io tena amin'ny akapobeany za hoe milliardaire za hoe multimilliardaire de za nay koresina gasy zany ny problème fony problème io de mbola mitady hirika foana andena ho atsero nefa le malagasy efa reraka misafotofoto ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra miasa mandra ratsy mivanina milasa mifampiantsy ary zay zavatra zay zavatra tena olana hoe tena mba elantsika amin'ireny hoe olana mitovy tany mananjary reny malagasy eny mora taitra ary malagasy tena manana zavatra tsy azontsika eritreretina mihitsy eo anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tena le tanyrazana le asarobidiny le tanyrazana zany na manamarika ny tokony atao point geza be misy eto Madagasikara na manambola ohatrin'inona na manambola ohatrin'inona ny rehetra ny azy tsy amidiny fa tanyrazana io ka zay manoloana amin'ny mahatanyrazana zay miantso ny fitondram-panjakana zay miantso ny vahoaka rehetrarehetra zay ray fo hoe aleo mba ho eritreretina le tena hoe atao tanyrazana ary mba hanaiky ny fitsarana misy eto Madagasikara fitsarana tampony ny ambony indrindra eto de zay nitsikitsihako androany hoe andao eketsika nirafitra faratampony fa tsy tsika indray no andeha aniratsira fitsaratsika za de miteny mihitsy za sarotiny amin'ny fitsarana io satria maninona io no andro firenena io no andro vahoaka ary misy ny tsisy olona afaka mandadidy pitsarana eto Madagasikara niza matany tandalana azy fa misy ny voa hierarsika misy zany ny première instance misy ny cour d'appel misy ny cour de cassation ary misy ny cour de fandravana didy zany rehetrarehetra zany rehefa tonga kosa amin'ny farany de tokony hoakena ny didy zay voaka ka zay zavatra zay zany ny zavatra angatahako hoe miantso ny filoham-pirenena miantso ny premier ministre miantso ny ministre ny fitsarana aleo jireny olona eo Tanan-drano confronté ny dossier alaivo ny dossier de andao jireny fa aleo metsika rary ny fitsaratsika hoe ny fitsarana tompo de mba angatahanay mba amerariny arak'izay zavatra natao ary iny iny efa nambo napetraky ny premier ministre za kosa aloha le hoe tolérance zéro za tena madera ny prime ministre amin'iny aleo tsisy zany tolérance zany aleo mba izaka ny zoany na mpivarotra ana naraka hiato zoany eny fitsarana ka maresy izy de aleo mba rana zay fa tsy hoe milliardaire ianao de manambola be ianao de andeha hitratratratra ianao zay zavatra zay ny agatahaka zay de mametraka an'izany foana zay miteny ary zay mahatoko fa misy ny andraikitra ho raisiny fanjakana manoloana ny olana eo Tanan-drano
Anisany olana mantsy matetika ihany koa dia isika malagasy any mivarotra an'le tany amin'olona ary tahaka ny tsikaritra zao amina toerana re eto an-drenivohitra dia lasa manana tany ngeda be ilay teratany vahiny anankiray a rehefa jerena nefa dia ny teratany malagasy any mivarotra tany tam'izany andro satria eo anatin'ny 20 taona teo eo izy nanangona an'ireo apahana tany be da be reo izay ve tsy midika hoe isika ihany zany nohatrany hoe mandrora matsilany ao anatin'izay zavatra zay tsara fipetraka ary tena mino fa fanontaniana marobe mily any zay fiteniny filazany namana marika zay za kosa aloha hoe tonga de miteny ny olona rehetra samy malalaka amin'ny fananany fa rehefa jerena kosa ianao fanandray vola sy fa mivarotra amin'ny fanananao a de anjaranao manatanteraka ny contrat zay mifanarahanao ny afary malagasy zany tsy miteny mihitsy matoa le olona nanangona matoa izy nameanao de nyverina ao anatin'izay ary zay ny olana mipetraka manolona ny zavatra rehetrarehetrarehetra rehefa nisy ny volan'olona nyraisinao dia alohan'ny anaovanao soni de tokony jerenao hoe inona no aviko sy inona zavatra ho tenenina ka zay zavatra tenenina namana marika zay amiko aloha mialatsiny tena mitenen'izany fa zay ny rariny sinitsy ny teny hoe raha namidinao kosa ve tamin'le olona inona ny antony mbola andehananao rehefa aveo indray anohatra n'izay fanapahakevitra zay misy ene mandray vola de izy rehefa aveo avy nandray vola any de lasa miazakazaka any amin'ny hafarina mamorona motifa tsy na mamorona motifa roa matoa ianao mivarotra de adidinao zay fa tsy afaka atsony hoe ary matetika ny acte de vente natany eny de hoe acte de vente définitif fifampivarotana varomaty matetika any amin'ny tany ka io tsy misy an'izay ary tadidio matoa ny olona mampiasa vola de mijery foana misy ny tanzana-bola miakatra ao anatiny ka io ny atsoko hoe na ianao manapa-kevitra varotra de aleo ianao mandeha makany zay ny tsy tohizan'ity ady ny tanan-drano ty zay angamba raha nahita anao fa mila belarako teo teny hoe ny zavatra tsy ekeko ny ny tanan-drano de zao hoe tsy ekenay ary ny antsonay malagasy rehetra iraipodiny hoe sady tsy mivarotra le olona tsy nanao antoka le olona tsy nanino fa raha tiany le vahiny le tany maninona izy ary raha manatona an'le mpandovy azo ny atao ane miresaka am'zareo rehetrarehetra manao ny négociation fa tsy hoe andrasany anao de alainao fotsiny le tany ahoana kosa mora tena tianao le tany ahoana ny akanan'izany rehetrarehetra ny zavatra azo ekena reny eto madagasikara de hoe misy lalana taon'ny fanjakana eo na misy projet mpanjakana eo ary zay zavatra zay koa tsy tokony ao amin'ny tany eto madagasikara satria samy hafa le orinasa eny tanandrano aloha de avako tsara fa tsy orinasa mpanjakana akory fa misy petrabola fanjakana ao raha orinasa mpanjakana de mitovy am'ireny ziramareny hoe ny filan-kevitry ny ministre no manao désignation na nomination an'le olona ao fa raha orinasa privé izy a de le société ihany fa misy petrabola fanjakana ao amin'ny orinasa io ka zavatra tiako atongavana zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe ny mampalahelo eny an-tanandrano de tsotra tsy nandray vola izy tsy varotra amin'ny fananany izy na hoana no alaina amin'ny fananany ohatra ny tia akanjo anaovako ty inona sécuritéako zany am'ty akanjo anaovany ty hoe misy mpanambolany ka tiako ny akanjonao de tsy maintsy esoriko de ho rary ve zany le tena droit tena victime de non droit 100% no vahoaka anatanandrano reo a zay no mahatonga anay teny hoe alaivo ny dossier de hoeto ny dossier fa ho an'izay mivarotra kosa ampisehoy ny taratasy zany anie misy proof tsy misy mihitsy olona hoe mivarotra ny tany de anao anafinafinany fa rehefa misy ny taratasy zay kosa aloha raha olona manana taratasy ara-dalàna nanary zany fienitra izahay de tsy anisan'ny manozongozona an'izany hijanona kely tiako hijanona kely am'izay resaka fananantany zay ihany fa anisan'ny olana ihany koa eto amitsika ohatrany tsapa fa tsy de fantatry ny olona loatra ny lalàna momba an'izy io ny fomba fanao ao anatin'izay hoe fananantany zay na ny famarotana na ny ataoko hoe reny hoe ahoana zany hoe mititre tany raha ohatra ka azonao le tany ahoana ny mivaloriser zany tany anisan'ny teboka anakireo ka izany tokony anao an'izay ho anareo ny fitondram-panjakana ve sa nareo société civile ny tokony mandray andraikitra an'izay makany andraikitra am'izay fampianarana ny vahoaka zay ny rehetra aloha samy tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena na mpanao gazety ara de fa tompona andraikitra ho anatiny fa ty zavatra raha teneniko zay mbola tenenako hatramin'ny androany aloha za mbola tsy milaza hoe tena mahazo fahaleovatentsika ny didim-pitsaranatsika ny amin'ny teny frantsay ny taratasy ampiasan'ny huissier amin'ny teny frantsay ny taratasy ampiasain'ny avocat amin'ny teny frantsay ny lalànatsika amin'ny teny frantsay zay zavatra zay de fa eloka lehibe tena miteny aminao namana marika fa zany de olana io resaka fananantany io ary tena olana tena fototra goavambe androdana trano le olona après 48 heures mamea le sommation le huissier hoe ho avy eo zay après 48 heures tsy fatana zany satria teny frantsay ny eo aminy tonga no zoma matetika mantsy mifanateran'ny huissier rehefa na zoma na sabotsy maraina izy manatitra an'iny rehefa androdana latsinay de latsinay marady anorodana an'izy satria
fitahana le vahoaka ataony mpivarotra anana ahoana ataon'ireo olona tsy nianatra ahoana zay be dibe no andeha maty didy miteny frantsay de tsy fataniva de veriny fataratasy fotsiny de misy ananaty tranoty indray teo tonga ny latsinay maraina zay izy mibabababa vonjeo fa vorodana ny tranonay zany nefa ny any tokony droit vahoaka malagasy ny alala tsara ny zavatra rehetra votoatiny iny ohatran'izay io lalàna io ne raha miteny gasy ka ho aparitaky de zay zavatra zay no zavatra lehibe indrindra hoe adidy zay mbola etsoko nareo namana sy olo-bavambahoaka hoe mba edio trano fara mba hananatsika le faleovatena fa zany faleovatena zany mbola tsy marina aleo tonga de tsy orona zavatra rehetra hitatsika mididy am'teny frantsay mbola tena hita mihitsy hoe manjakazaka ary zay no mahatonga andreo teratany vahiny izay mahazo vahana kokoa manoloana n'io lalàna io satria be dehibe ny tsy mahalala zany zao ferovatena amina zavatra maro tena tokony edina mihitsy hoe asainao manao sininy olona nefa zavatra miteny frantsay tsy nihinarana de zay zavatra zay zavatra lehibe indrindra hoe mbola mila edina ny amin'io makasika ny olana io aditany io koa matetika de am'le tamym-panjakana raha ny tamym-panjakana amin'ny akapobeany de tokony zay nanajary azy no izakany zoany fa zavatra olana mipetraka ny de zao hoe reo olona zakany zoany io tamym-panjakana io matetika misy olona mahita lalana ambaniny tany any zay nananay profo be dehibe de zay zavatra zay rehefa aveo de lasa miteraka olana lasa le olona ndray misoratra tapika am'le tany de zay tamym-panjakana zay nefany nahoana de tokony jerena ka io resaka tamym-panjakana io de za mahita mihitsy hoe io aloha tena ilaina le lalàna vaovao efa nandrafitra fanjakana ankehitriny lalàna tamin'io nandray anjara zany afa ry malagasy nanomboka atao amin'ny ministère ny affaires étrangères teny amin'ny hôtel panorama teny amin'ny CCI vato tamina tao amin'ny ministère ministère d'état nakana hevitra ary zay de niady hatramin'ny farany mihitsy hoe aleo zo amin'ny mpanajary zay nanamainto milaly an'io malagasy koa androany de afarako zay tokony adiditsika mijery ny tele rehetra an'io sy ny rehetra tokony ampahafantarina hoe andana jereo ny taninao ataovy mise en jour ny taninao fa tsy fantatrao ane ny olona ne mipetraka teo hoe misy trano e de miditra izy amin'ny enina maraina miditra ny varavarana voaka izy anazy fahalalana an'io fa tany ambadika tany efa nisy niketriketrika be da be le taratasy tany efa tsy misoratra amintsony le tany ho avy fotsiny rehefa aveo ary ny tribunal tsy afa-miala fa ny tribunal de tsotra ny anazy ny didi mivoaka hoe rehefa tsy mananjoa amin'ny titre ianao tsy mananjoa amin'ny anina ianao de ravaina ny tranonao de le taratasy manjaka fa ny olona tsy mivaky lo taratasy reo mpiainy rehetrarehetra eo sava dossier rehefa aveo soratra aminao ve ny taninao ary tena hitanao tokoa ve zay rehetrarehetra zay raha tsy misoratra aminao ny taninao za manetananao manatona ny sampandrarahany fananantany manatona ny rehetra raha soratra tamin'ny bebeanao tsy anao zay de efa tadidio aloha fa tokony mise en jour hoe iny ny trano tena hipetrahanao io tovy am'izay koa ny olona mitompy trano sy mipanofa tokony isy contrat de belle mazava ny tompo trano sy mipanofa fa tsy hoe tamy de aveo le mpanova indray ny lasa tompony misy zany be dehibe ny satria le mpanova rehefa aveo mahita hoe tamym-panjakana ty nisy an'ty zao ny tato ny tompotrano koa amin'io tsy nanome reçu za mipetraka teto retsy fa volombena lasa misoratra amin'ny mpanova le trano zany rehetrarehetra zany situation misy eto Madagasikara tsiaritra misy fiangonana mihitsy aritratra an'izay toedra raha anankiray zay hoe mpanofa ny lasa miseho azy ho tompony tany fa anisan'ny teboka ray ihany koa magaga ihany fa isika malagasy tsy de lina loatra am'izay hoe recours anankiray eny amin'ny fitsarana zay eny na de hoe misy olana kely ary de tsy de maka n'ireny hoe avocat na notera reny fa ohatran'ny tonga de lasa manatona olona na mpitsara na manam-pahefana ambony mba jereo ty momba nyity taniko ty anisany zay ve ho anareo tsy hoe anisan'ny olana ray ihany koa mahatonga nyty hoe ady tany matetika eto amin'ny fireneny ty de efa natrihanay afary malagasy na manamarika ny laza fa ny fividianana tany tsy tokony atao acte de vente sous seing privé satria maninona ny teknôlôjia ny zao mandroso de mandroso hoe afaka scanena ny zavatra rehetrarehetra de vita ao anatina teknôlôjia ary zay moa zavatra anankiray tonga de alohan'ny amaliko anao ny tenenako point ianareo izay mividy tany na mivarotra tany aza mahatoky ny taratasy men'ny olona anareo fa andana aloha eto amarino any amin'le sampandrarahany voany na acte de décès na acte de l'autorité na ny certificat de situation juridique jereo aloha fa be dehibe ankehitriny maova hoe na ny karapanondro ora be dehibe ny karapanondro fopla de zay zavatra zay mahatonga iteny hoe jereo zay rehetrarehetra zay ka io ny valiteny marika am'izay de hoe io efa tena ambany adiny zany hoe acte de ajanony io acte de vente sous seing privé amin'ny tany io fa tsika ne manana administrateur civil be dehibe chef district antonto be da be zay tokony be da be ny olona manam-pahaizany eo fanana tany olo-mpanjakana raha ny service de domaine sy ny sisa za aloha miny kosa
fa tsy diso lalana ireo olona hoe manantona ny domaine sy ny topo alohan'ny fidianany tany fa isika zany azazodoka mihitsy hoe ty misy taratasina tany de kaseha-panjakana io de anarany io de ty ny karapanondroko de tamy de andao acte de vente io le be de be mavita reo avy eo lasa fo izazy de fo na osika sy fampiasana osika le izy fa ny tena izy eto Madagasikara tompoka elana amin'ity savorovoro amin'ny ady tany tya de zay na acte notaria araky ny teneninao teo na tena ao anatina acte de vente authentique zany hoe ny tompona ndraiky mpanjakana irery ihany no tokony azo noratra tany fa tsy hoe zay tianao hoe légalisation de signature no atao fanamarina tsiny fa le fanamarina tsiny raha fopla ohatra ny karapanondro de fa very vola ianao raha fopla ny acte de décès de fa very vola ianao akoatra ny gadre zany raha fopla ny certificat de situation juridique de fa eo ianao ka io zavatra io tokony ho avozana goavana indrindra hoe tsy tokony ho atao amina fanamarina tsiny zany intsony ny fivarotana tany eto Madagasikara de mieny io ady tany io ny kasehany tsy tanina renina fa meriko matetika zany fity misy mahavita kase ao tanina renina lasa ianao de iny de kase de mipetraka ianao sy dokako mipetraka tsara ianao mijery taratasy mpanjakana ara-dalàna ty to ianao rehefa avy eo hoe osiko ty ohatra zao ty de zay am'izay vao raikitra ny olana lehibe de eo koa zany le double vente eo zany le hoe namidy tato le izy de tsy fantatra fa tany amin'ny ohatra izy tany Fenorivo nanao acte de vente indray mandeha sous seing privé de lasa ndray izy makany ambotry manjaka ohatra manao acte de vente hafa amina olona roa samy hafa le volany tato andraisany volany tato raisiny de eo ndray le olona mivery vola manoloana ny zavatra rehetrarehetra io ka zay ny etsona hoe lalana ny tena zavamarina say betabe moa ny teny an'izany hoe inona zavatra atao fa tena zavatra réalité zavatra iainana tsisy fitaka de hoe aloha no administrateur civil reo pahay sy nianatra momba fanana tany no anao ny acte de vente rehetrarehetra sy tonga de hoe anamorana ny fomba fanana tany io Jean nirina raha fanomezatso hoe ianao filohan'ny afary malagasy nanao an'ireny tetika asa hoe exode urbain reny ianao aiza ho aiza zao ny iny tetika asa ny karakarainareo iny amin'ny ankapobeny aloha zany zay tonga de mba angatahako lalana kely miantso ny mpikamana rehetra amin'ny talata 6 zao am'ray ora tolakandro ivory eo anatin'le projet exode urbain am'ray ora tolakandro aorinany lundi de Pâques zany tokony lundi de Pâques le izy fa araky mafety an'io de zay de eo no anisako azy namana marika kehitriny zany zay niditra ao am'le hoe zavatra vita farany teo zany zao de fananganana le coopérative fieziny lalàna 99 004 zay hoe tena hitady vola de apetraka an'izay satria tanàna io de tanàna vaovao misy fiarina fa tsy hoe tanàna hipetrahana de raha mametraka an'izay rehetrarehetra zay de ahoana ny azahoany malagasy rehetra tany de zay koa moa ny ahitsiko hoan'ny tompona andraikitra rehetra hoe io tsy mety raha ohatra ka mantra reriny eo na mipanakarena reriny eo fa fifangaron'ny olona samy hafa no mampandroso ny tanàna anankiray de izy zany eo amin'ny resaka miditra eo amin'ny resaka fanoratana ny tany angamba ankehitriny zay nisy mifanaraha-piaraha-miasa tamin'ny DST na ny direction de service topographie efa navita amin'ny plan lehibe voalohany zareo teo na somary nisy raha cyclone na ray volana teo satria efa elaela zay nanao an'izay de ny atao aorianan'izay nisy moa reny fitokonany reny de niemitra zany fa manomboka amin'ny talaty zao zany zay de hijery ndray hoe ahoana ny fomba hidirana am'izay rehetrarehetra zay mba hanoratana an'le tany ho an'ny sambatan'olona aloha satria zay ny tanjona zay teneniko hoe tsisy fivarotana tany eo amin'ny afary malagasy fa ho an'izay rehetra tianana tany de hiezaka ao anatin'izay tondra n'le ambiance hiteny an'izay tanàna vaovao zay de niverina fa afaka mpikambana foana ao am'le tanàna izy de faharoa manaraka an'izay ankehitriny zany zao zay atao anatin'izay coopérative zay hiezaka hietsipy hitanay lesoka tamin'ny tao mpambolena 2014-2015 tsy ampy zezika zay tsy ampy fitaovana zay de zao zay de efa maka reprise satria misy orinasa lehibe eto toerana manana mitady filanakatsaka 600 tonnes 2015-2016 de niverinay ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa hoe ilainay zany manitatra zay rehetrarehetra zay de misy ny technicianna itenin'izay ankoatran'izay moa misy ny fanarahana iraisam-pirenena ny fambolena sakay sy ny voanatsindrana zay azonay de mijery an'izany rehetrarehetra zany zay fa ny akote an'izay misy zavatra anakevatra zany zao ny tena mahafaible anay zay mbola mahatonga anay tsy hodina zay talaonay fitondram-panjakana ampamatsy vola amin'ny malagasy rehetra namana hoe voalohany mila sekoly zay satria reo zaza vao ho alainay de tsy ho afaka hopetraka etsy fotsiny faharoa mila hôpitaly zay misy marary eo na CSP2 tsy manino na fahatelo mila poste gendarmerie nationale zay ny fahaefatra mila tseny zay io tseny io zany de tena hitalaoko manokana mihitsy hoe mba alao jerena
tsy afaka mifonctionne ny herim-pon'ny vahoaka nampiasaina tao. Zay moa ny teneniko hoe ao amin'ny afary malagasy tsisy zavatra tolora-potsiny zany, fa ny afary malagasy akory tsy tetavam-bola fa amin'ny zavatra vitan'ny mpikamana rehetra dia niverina ao anatin'izay. Efa nisy moa firesahana tamin'ny Andriamatoa Jean Ravelonarivo premier ministre sur du gouvernement, misy zavatra hanampiany anay tao anatin'io finitra rehetra io fa manomboka amin'ny talaty zao zany zay dia hiasa mafy amin'izay satria efa mino afa efa mba maina amin'izay ny tany ijery zay fomba hoe ahoana ny amorana ahavitana n'ilay brique ohatra mba tena hoe herim-pon'olona zay averina foana fa tsy maintsy miasa, tsy maintsy miarytsika, tsy maintsy miatsemboatsika. Raha metraka lova ho an'ny zanakao ianao aza mametraka lova amin'ny alahelon'ny hafa na amin'ny afetsifetsena fa alao tena ny herim-ponao mihitsy mba halalanao zany tena tsiro ny herim-po zany. Dia zay ny anetanana an'iny manaraka an'izay moa zany tokony efa hijery amin'izay hoe ahoana no ahafahana tena mametraka ny fiaraha-miasa eo anivo ny fanjakana ao anatin'le hoe partenariat public privé. Eto moa zany zao zay dia manomana tetika asa mihina ny ambassade de France zay teneniko moa zany izay koa ao anatin'izany mpikambana ary mpamonjy fivoriana amin'ny Nations Unies amin'ny commissaire haute des droits de l'homme Nations Unies zay tsy tapaka ampitanay an'izay satria zay ny tena zon'olombelona eto namana marika tsy vita fitsirana fanalalan'ireo olona eo larenao kely ireo. Io koa fanontaniana be dia be mikitikitika dia valiko le resaka larenao kely androany hoe ho anay ny commune urbaine d'Antananarivo tamin'ny alalan'ny PDS ny Asin'Andriamanjato no niantso anay tamin'ny hainao manjery dia valianay dia naka ny hevitra izy hoe ahoana ny hevitrareo amin'ny dalany larenao kely dia niteny amin'izay andao fa pratiquenay aminao daholo fa vitanay manala ny larenao kely tsisy hémorragie tsisy nininina fa andao atao dia niditra tamin'ny teknika rehetra zay androany raha misy olona anankiray na mpanao gazety na olon-tsotra andana makeo larenao kely manontany fa nazao dia zao ary larenao kely no esolona eo dia afaka amin'ny alalan'ny hoe oentina andehandeha hiasa zareo hiary hipetraka any amina tanàna vaovao vonona amin'izay izy fa zay kosa nefa tsy afaka marza satria ny vola eo ampelantananay efa 600 ny olona eo dia 260 eo ny trano ao ny olona mipetraka manao an'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe raha varoanitra zareo fotsiny zao dia efa raha mihinana ray kapoka avy izy efa 600 kapoka par jour tsy hanana an'izany mihitsy ny afary ary tsy ho alaina volony reo olona reo tovy amin'izay koa le fotodrafitra santeneniko teo tsy maintsy hianatra ireo raha ho asoronao izy tsy ho atao an'izany rehetrarehetra zany ka io tsy maintsy mifanjakana foana no miaraka aminay ary zay dia mba metraka an'izay na ahoana tsy maintsy miara-miasa amin'ny fanjakana zay ary na ahoana tsy maintsy manohana amin'ny fanjakana zay tsy midika mihitsy hoe politika zany fa tsy maintsy mitondra an'ireo zay tsy maintsy mandombaravarana an'ireo zay tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahanay miresaka amin'ny fanjakana zay mitady hevitra rehetra zay ka zany zavatra zany dia teneninay hoe niza tonga eo tsy maintsy zay zavatra ho atao ka zany hoe ankehitriny mahita hoe efa mbonona be dia be amin'ny fanampiana ny tetika asa exode urbain io ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny premier ministre ny gouvernement ny Jean Ravelonarivo sy ny fitondrana mijoro ankehitriny dia za zany miteny hoe efa tokony iona amin'izay io tsy projet amin'ny afary irery fa projet amin'ny fanjakana dia tokony irona be da be ny fanjakana ao anatin'izay fanampiana amin'ny afary izay. Eny ary mamaraparana ny fandarantsika Andriamatoa Jean Irene Rafanomezantsoa inona ary no hoe afatrao ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity indrindra eo amin'izay toe-dram-pirenena izay sy eo ihany koa amin'izay resaka fananantany zay. Za aloha dia tsy mankasitraka tsony ny resaka fanonganam-panjakana zay dia averiko ary izay afary malagasy dia mametraka an'izay hoe aoka lay resaka famotehana amin'ny firenena satria raha vao miary kely dia mikorotana dia raha vao miary kely andaontsika hiara-iasa andao hiaraka hifanampy ampio vahoaka ampiasan'ny herim-pony ary ianao mba jereo ankehitriny hoe inona ny dingana ahafahantsika manavitra amin'ny firenentsika na toko-mpanoatra ianao na mpitondra na société civile ianao ninonino manake andraindraikitra eto amin'ny firenenao manake fitiavana tanindrazana zay misy eo aminao hoe andao hiara-iasa andao hifamieno zay amafisy koa le fisaorana teo za misaotra ny filoro maro karavalimanana nanaiky hiara-iasa amin'ny fitondrana izy satria tsy nitombotsoa ny jereny fa nitombotsoa pirenena. Ny faharoa manaraka an'izay dia manamafy amin'ny fitondram-panjakana miantso ny fitondram-panjakana mba hijery farak'izay aingana manomboka avy any amin'ny filoham-pirenena premier ministre ministre ny fitsarana any olana ao an-tanan-drano tsy rariny io ary nisy fananam-bahoaka alaina terisetreny aminy zay moa mpanao formation sy ny zavatra traikefa amin'ny Nations Unies anay dia hitondra andraraha eo anatrehan'ny Nations Unies zay ary nandefa n'izay tatitra rehetrarehetra zay fa tsy azo ekeny zany malagasy victime de non-droit zany ho antsika rehetra izay eo anatin'ny mpikambana afary malagasy eo anatin'le projet exode urbain dia mafisiko le fiantsoko teo amin'ny talata ny fivoriana mahakasika ny tetika asa exode urbain amin'ny ray ora tolakandro dia ho an'ny vahoaka malagasy manontolo dia miraray pasika sambatra ho atsika mirary ihany koa ny didepaka irendoza miantso atsika rehetra hiasa amin'ny herim-potsika aza mametraka alova ho an'ny taranakao ka misy alahelom-bahoaka
ary aza misy mahazo faly aza mifaly mihitsy amin'ny malagasy lavo na manao lavo dia za manokana manao kopakopa tanana be ho ary député Nèvre Oldine zay namana za tsy manana fanenjehana za koa tsy anenjika satria tsy misy tombontsoa amin'ny fitsikirana sy fanenjehana miara-miasa ihany tsara ary mametraka an'izay za tsy manana olana fa araka ny teninao teto amin'ny matv de démocratie zao de aloha mihainao anatin'ny démocratie tsika fa za nataonao mpiasa trano ara tsy manana olana amin'izany ana lazainao mpiasa tranonao ara fa ny fifankatiavana mifiralahinany zava-dehibe dia misaotra indrindra matv na mpianotrano an'izao arivarivo zao dia zaraiko angamba numéro na téléphone ko farany 033 17 743 98 033 17 743 98 dia 034 98 005 16 034 98 005 16 veloma tompoko. Eny ary misaotranao namana Jeanirina Rafanomezatso ianao moa filohan'ny afary malagasy zay ihany koa no manakatona ny fandarantsika tamin'ity alina ity isaorana ireo teknisiana niarana natotosany fandarana resabe tamin'ity androany ity zay dia mametraka veloma ary dia mirary anareo hatrany anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv ary dia mirary ihany koa anareo mpijery isa-tokantrano anao fety sambatra amin'ity pasika 5 sy 2 arivo ity zay ary no masakazona atao fa dia manome mametraka ny veloma mandrapona anareo isa-tokantrano veloma ary tompoko.